Pakisikarany Joba toko faharoa amby efapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito amby folo. Ny teny farany nataon'i Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Aleloia. Ary Joba dia namaly an Jehovah ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao ao amin'ny sy fahalalana. Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra amiko izay sy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, mihaino aho fa hiteny aho, anontany anao aho ka mpahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'i Joba izany teny izany, dia ho kosa izy tamin'ny elefaza temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao roalahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Ko ankehitriny maka vatotr'ombolahy fito sy ondrolahy fito ho anareo, ary makanisa ao amin'ny Joba mpanompoko ka manatera fanatitra dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no akasitrahako, fa ndrao hamaly anareo araka ny fahadalanareo aho, satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ivavaka isika isotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray eo, lehibe ny fitiavanao izao fiangonana izao, satria dia 20 taona tokoa ny radio fanambarana, ary tao anatin'izay 20 taona zay Tompo dia notantananao sy novimbinao ary notahinao ny vahoakanao izay nandray ny afatra avy taminao nandritrin'izay taona lava izay. Ary dia porofon'izany izao fanatitra sy fahafolo-karena ary ireo fanatitra maro samihafa izay hoentinay manona ny asa, ny fitoriana ny filazantsara araka izay nanirahanao anay tao anatin'ny 20 taona izay Tompo nijoro nahatoky tao aminao tamin'izany afatra izany. Ko dia tsy manakambary eo anatrehanao zay, satria raha ny fahamarinanay dia tahaka ny lamba miosin-draka tsy mendrika akory izahay. Ary izany ny antony akanesanay ty am-piangonana hitondra fanatitra mba azahoanay famelan-keloka noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry, hitondra fanatitra mba hanadiovana sy hanamarinana anay amin'ny raha ny zanak'ondry, hitondra ny fahafolo-karena koa mba hisokafany varavarany lanitra, hirotsahany fitahina fiainam-be ampo anay, ka hitenenanao mafy ny valalaka tsy nimba ny fidiram-bolanay sy ny fivelomanay rehetra, ka dia ho ambinina sy ho tahina ny tokantranonay fa ho lavitry ny ozona kosa. Ko dia misaotra raha eo ny amin'izany fanatitra izany, satria ho ianao aoka tsy misy seho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona, fa aoka samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Ko rehefa nitondra fanatitra ary izay Tompo dia mitenena indray fa hiaino ny vahoakanao, tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao. Ko dia tolotrainao ary ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Haleloia, amen. Dia manasantsika ary mba amonjy toerana. Miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra tratry ny 20 taona ny radio fanambarana. Ny radio fanambarana izay nandrenesantsika ny afatra tamin'ny feo mahery, ary izany afatra izany dia nitondra fandresen-dahatra, nitondra fanapahan-kevitra tamintsika tsiraray avy, ary dia nahatonga atsika ho ray vala, ho ray dia, mba ho ray ihany izy hoy ny Tompo, tahaka ny mahiray atsika Jehovah o. Ka dia indreto tsika vahoakan'Andriamanitra ray manontolo noho izany radio fanambarana izany tafatambatra ho ray ihany
nohon'ilay am'ilay jesosy kristy tompony fanambarana atao amin'ny bokyny apokalipsika de omena azy ny dera sy niatra amin'ny voninahitra mandrakizay. Halleloia! Raha tsisy io radio fanambarana io a dia tsy teto isika. Raha tsisy io radio fanambarana io a dia tsy nalala izany mariky ny biby ty zany a isika. Raha tsisy io radio fanambarana io a dia tsy nalala n'izany Jesosy maty, nilevona, nitsangana araka ny soratra masina izany a isika. Raha tsy io radio fanambarana io a dia tsy nalala izany arivo taona iainany voakan'Andriamanitra zay afaka nandresy tamin'ny mariky ny bibidia sy ny sariny ka tsy nekohoka teo ny lohany na nandray ny marika teny amin'ny andriny na teny amin'ny tanany. Raha tsy nisy an'io radio fanambarana io a tsy nalala izany Jerosalema vaovao sy lanitra vaovao sy tany vaovao izany a isika. Raha tsisy io radio fanambarana io tsy nahazo ny afatra tsika hoe efa ho avahako amin'ny firenena hafa ianareo mba ho masina ho aho, ka dia navahany tokoa tsika tamin'ny alalan'ny lokon'ny lanitra ny fotsy sy ny manga ko dia omena azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay a. Halleloia! Io radio fanambarana io ihany koa nandraisantsika ny afatra hatramin'izay fa efa navahany ny vary sy ny tsiparifary, efa nikororoana ny vary, efa nitapahana ny sampana zay tsy mamoa rehetra ka ny sorina, efa mipetraka tamin'ny hazo ny famaky ka ny hazo zay tsy namoa rehetrarehetra na izy na iza dia ny sorina. Fa isika hatramin'izao dia mbola azo mamoa, sampana mamoa voaloboka tsara, mbola eto nandritry ny 20 taona ko dia omena ny Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluia! Mbola io radio fanambarana io ihany koa no andrenesantsika ny afatra Joba androany, tantaran'ny Joba izay atao hoe mafy faran'izay mafy, fa tsy niala tamin'ny Jehovah izany ary nifikitra taminy ary tsy nanota tamin'ny Jehovah akory niaraka dia hatramin'ny farany mandra-piala ny fofonainy teo Joba na mafy na mangidy fa tsy niala tamin'izany Andriamanitra izany. Ary tsika koa mbola manaprofo amin'izany na ho 20 taona na ho 70 taona na ho 80 taona na ho 70 taona ohatra ny taonany Joba taorianany fahoriny mbola nivelomany dia tsy niala tamin'Andriamanitra satria tamin'ny alalan'ny radio fanambarana no nanalantsika ny teny manao hoe aoko matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao sady voninahitry ny dia omena anazy ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Halleluia! Raha vao hanomboka tokoa ny radio fanambarana dia amin'ny mampanombotsy masohon'ny tena raha nahazo ny antso dia nandaza ny antso izany satria tsy mendrika akoriny. Fa rehefa nangataka famantarana tamin'ny Jehovah dia ity no teny nomeny ahy. Dia hoy ny teny soratra masina amin'ny Isaia 9:9 ny 17 ka hatramin'ny 10. Ary nateny vavako izany ka hoy izy, indro efa mitehaka ny molotra ao io ka dia afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao. Halleluia! Ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izaho inty aho, irao aho. Ary hoy izy mandehana ka lazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ty ary ataovy lalondalovana ny sofiny ary ataovy ny kipy ny masony fandrao hitany masony sy andre ny sofiny ary alalana ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Izany ny antso, izany ny famantarana nomen'Andriamanitra hoe ianao milaza ny tena anao mpanota olona tsy mendrika io, manomboka amin'izao izy ateko amin'ny molotra ao
ity tehana ity ateako amin'ny vavanao ka dia ho afaka ny eloko ao ary ho voavela amin'ny fahotanao ka dia manomboka amin'izao enoy ny feoko izy ny tompo hoy ny feoko zay manao hoe izy ary no irahako ary izy no andeha ho irakay zany ny feo reko dia nivoaka tamin'ny soratra dia tsy afa-nanda intsony na dia mpanombotsy masoa za fa ho iaho ity ary aho tompo iraho aho dia hoy izy tamiko mandehana ka lazao amin'ity firenena ty hoe mandry anesa mandrakariva ihany ianareo ny boky ny apokalipsy nefa za mahalala mijere mandrakariva ihany ianareo ny boky ny apokalipsy nefa za mahafantatra ataovy lalin-dalovana ny fony ty firenena ty ary ataovy lalin-dalovana ny sofiny ary ataovy ny kipy ny masony fandrao ahita ny boky ny apokalipsy ny masony fandrao andre ny afatra ny boky ny apokalipsy ny fony ary alala ny fony dia bebaka izy ka ho sitrana izay ny antso mandehana aozy izy 20 taona ny radio fanambarana 20 taona ny fiangonana dia nandeha tokoa tsika ka nilaza tamin'ity firenena ty nampandray azy mandrakariva itsika nefa tsy mety mahalala ny boky ny apokalipsy nampijery azy mandrakariva tsika na tamin'ny televiziona izany nefa tsy nety nahafantatra reo olona ireo ary amin'izao fotoana izao zay efa makaleo zany afatry ny boky ny apokalipsy izany fandraindray azy na itsika atao anatiny efa tsy rototra itsono a tao anatin'ny 20 taona voaka ny boky ny apokalipsy firy amin'ny mpivavaka apokalipsy ny manana azy ivoaka indray izao fa manao antso indray zay afaka andika teny amin'ny teny anglisy sy ny teny frantsay izay indray no antson'Andriamanitra volontaire amin'izany indray raha nisy zany teo aloha dia olona hafa firenena no nantson'Andriamanitra no fidiny mba hampamenatra ny endry nanao ny dika teny tamin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy indrisy moa nampalahelo fa niverin-dalana le olona fa dia mpikarama fotsiny dia ny pao ny fahafatesana fandeha indray izy amin'ity fotoana ity voaka indray ny amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy afaka fotoana foy midika teny satria olona zaina eran'izao tontolo zao zany afatra izany ka rehefa leo ny olona ny mihaino ny radio sy mijery tele dia ataon'Andriamanitra indray io indray ary ny boky e ampitaina aminareo indray ny afatra iza no afatsiana ao anatren'Andriamanitra tonga ny andro farany kilaza hoe tsy nalala izany izay tsy nahita izany izay tsy nafantatra izany izay fa dia ho tanteraka ny tenin'ny soratra masina izy nomena atsika tany am-piandohany hoe dany lazao amin'ity firenena ty hoe mandry anesa mandrakariva ihany ianareo nefa za mahalala mijere mandrakariva ihany ianareo nefa za mahafantatra ataovy adala ny fony ty firenena ty atao lavidalolovana ny sofiny ataovy mikipy masony fandrao hitany masony sy andreny sofiny ary alala ny fony dibebaka izy ka ho sitrana dia samy mandiny tena isika fa na ieniny olona na tsy eno tsy maintsy lazao zany 20 taona nanomezan'Andriamanitra radio atsika ary isaoran'Andriamanitra fa zavatra zay teniny nomeny amin'ny heriny sy ny fahefany rehetra na dia maro aza ny fahavalo na maro aza ny fahavalo dia nitanterahany Jehovah daholo ny teniny nomeny raha nilaza izy indanina fa anao radio ianareo tao amin'ny tsy misy zany na tongavany fisiny zany ary raha hoe anao radio dia tsisy ny eritreritra fa hoe ho vity zany ary tsisy ny eritreritra fa hoe andeha ho feno eran'ny Madagasikara izany fa raha tsy nisy olona nofidiny a na asa nilaza izany zavatra izany satria ny finoana dia fanantenana ny zavatra tsy hita fa tsy hoe ny zavatra hita nanomezana zany fanambarana izany dia ny fanano nampiteny anao radio tsika eran'ny Madagasikara dia nitantaran'Andriamanitra tokoa zany anao fiangonana lehibe tsika maneran-tany dia na dia tao amin'ny tsisy izany finoana izany fanantenana ny zavatra tsy misy dia jerevy izy ao fa efa miahavo
ny fototry nyzany fiangonana lehibe zany a sy ny tongony zany fiangonana lehibe maneran-tany izany. Taovy mafy ny tehaka ny mezatsika voninahitra an'Andriamanitra e. Miaraka amin'ny feo mafy manao hoe zay teny ny lazainy manana fahasahina ozy Jehova mandehana lazao na ieno ny olona na tsy ieno. 20 taona atsika zao ny radio fanambarana omena atsika ny afatra Joba amin'ny fiatomboan'ny fanamarinany ty 20 taona ny radio fanambarana ity de jerevo ny tantaran'ny fiangonana tao anatin'izay 20 taona zay sy ny radio. Za de manentana atsika fiangonana rehetra maneran-tany eran'ny Madagasikara. Misy olona manao tsy de misy lanjany amin'io radio io fa hoe va mandeha io ane olona ka tsy mandeha fotsiny am'izao hoe tsy mandeha amin'ny rano ane io hoe na hoe de mandehandeha amin'ny fotsiny ao io fa misy olona miasa ao andro manalina, misy jiro miasa ao andro manalina, misy fitaovana miasa ao andro manalina mamelona atsika isa-tokantrano tsy eto Madagasikara ihany a fa hatrany ampitan-dranomasina any. Dikan'izany raha misy zavatra atao hoe voalohany tokony hotohanana de io radio io. Rehefa manao rakitra tsika matetika de ny kely indrindra no ataotsika amin'ny radio. Nefa ny radio no mamelona atsika sy nanome ny fitahina ho atsika, mitondra ny afatra ho atsika. Ka raha tsy mandeha radio de takan'ny tsy mihinan-kanina isika. Nefa i radio io no ataotsika kely indrindra, nefa reny rakitra ataotsika ireny no andoavana jiro ny radio, andoavana hofatrano ny radio an'izay mbola mandoa hofatrano sy mbola navita trano, io no anaovana anomezana sakafo ny olona ao amin'ny radio ao. Io vola io no anaova ividianana fitaovana raha simba ny fitaovana, anamboarana ny émetteur raha simba ny émetteur, ary mba hitazonana mpiasa mipetraka ao miasa isan'andro isan'andro. Io vola io no andoavana karaman'ireo mpiasan'ny radio ireo. Io vola io no anomezana frais azy ireo. Za de milaza antsika fiangonana zay efa misy radio amin'ny régional sy ny faritra misy azy, omeonareo frais a reo mpiasan'ny radio ireo. Fazavelanareo mbola hiato tena izy amonjy any amin'ny toerana lavitra any. Omenareo sakafo ireo mpiasan'ny radio ireo. Omenareo indemnité izy ireo, indrindra ny mpanao gazety izay mandeha mitady vaovao ry sy mitady vaovao ty, omeo frais, omeo indemnité. Fa aza ataonareo zinonareo mpiasan'ny radio ireo. Fa tsy lazaiko anareo fa tena makarary ny foko mihitsy mieritreritra hoe tsisy mpiasa ao amin'ny radio satria tsisy mikarakara le radioko, tsisy olona manome azy na sakafo na frais. Inona ny ipetrahan'ireo tanora reo amin'ny radio mba reraka izy, mba olombelona izy, manana ny tokony mba fitadiavana ataony izy, nefa noho ny fitiavany asan'Andriamanitra de mipetraka ao izy manompo, nefa de tsy menao frais, tsy menao sakafo, tsy menao indemnité. Inona koa nefa no omeny radio an'ireo olona ireo raha tsy manao tsika fiangonana satria tsisy vola ao. Inona no mena indreko ny rakitra ary zara raha misy ariary 10 ny sasany, mbola ariary 10 ny sasany ho an'ny radio. De inona ny radio andeha amin'izany? Fa tsika fiangonana tokony heritreritra mihitsy hoe misy manana radio tsika eto, tombony ao atsika zany eto amin'ny faritra misy atsika, fa misy toerana maro izay tsy mba te hanana radio fa tsy mbola mahazo. Fa eto de milaza pahabe maso mihitsy horetany horen-danitra ho an'izay faritra tsy mahakarakara ka tsy mahavita ny radiony a, de akatony io radio io de omena amin'ny faritra zay amelona azy. Ohatrany malefaka zany tehaka anareo zany a. De tandremo so asorona montage indray zany teniko zany any amin'ny radio any hoe asoro zany fa manahirana, aza atao ren'ny olona, fa io tsy maintsy reko foana io. Ka rehefa tsy havita itsika fiangonana de aleo mijanona amin'ny toerana teo aloha, tsisy radio de meno zay radio rehetrarehetra ao, aleo fa anan'ny olona maigny koa ny farany rehefa tsy hanao. Fa io radio tsika io ny 20 taona no mipetraka
dia tahin'Andriamanitra tsika dia tokony hatsapa tena koa hoe ity ny mamelona hafa mba ho tohanako ty radio ity. Amen. Ka zay faritra tsy havita anoana ny mpiasan'ny radio, ny fiangonana ho toerany a dia miala tsiny sy miala fondro a fa ho asoronao amintsika io radio io a dia omena ny fiangonana sy ny faritra izay mba mangetahita koa teanana nefa tongitsika ho fotsiny nefa tsika tsy hanao ininona korony. Zay no ela dia tsika hiditra amin'ny hafatra androany. Joba, tantarany Joba no nomena atsika teo. Miresaka ny fiangonana apokalipsy koa izy ity raha ampitahana amin'ny tantaran'ny fiangonana ny tantaran'ny Joba. Fakitentsika dia hoe ny teny farany nataon'ny Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Dia manomboka ny andinin'ny fahafito tsika ny mamaky. Ary rehefa voalazan'i Jehova tamin'i Joba izany teny izany dia hoy koa izy tamin'ny Elifaza Temanita, mirehatra aminao sy ny sakaizanao roa lahy ny fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoky ny filazanareo aho. Koa ankehitriny maka vatotr'omby lahy fito sy ondry lahy fito ho anareo ary makanesa ho ny Joba mpanompoko ka manatera fanatitra dorana ho anareo, ary Joba mpanompoky no ifona ho anareo. Fa izy no akasitrako fandrao amaly anareo araky ny fahadalanareo aho satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoky ny filazanareo aho. Izy moa le sakaizan'ny roa lahy io rehefa niteny tamin'ny Elifaza izy andininy fahasivy dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandedian'i Jehova azy, ary Jehova dia nankasitraka ny Joba. Jehova napody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy dia nanome azy indroa toraka izay nananany fa iny izy. Dia avy ny rahalahy rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantatra fa iny ka nakao aminy ary niara-ny hinana tamin'ny tao-tranony ary nitsapa alahelo sady nampionina azy no ny fahoriany rehetra zay efa nahatra ny Jehova taminy, ary samy nanome azy vakim-bola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra. Jehova ny tany ny hafaran'ny Joba mihoatra noho ny voalohany. 1:13 ka nananjanaka 7 lahy vavy telo koa izy. 1:14 ary mbola velona 700 taona Joba taoriany zany ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-dohaliny azy. Dia maty Joba rehefa trahatra antitra ka ela ny ainana. Zay ny tantaran'i Joba. Ozy izy Jehova tamin'ny Elifaza Temanita, mirehatra aminao sy ny sakaizanao roa lahy ny fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoky ny filazanareo aho. 1:15 tapany faharoa, Joba no akasitrahako fandrao amaly anareo araky ny fahadalanareo aho satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoky ny filazanareo aho. Ina moa nahazo an'i Joba? Fantatsika ny nahazo an'i Joba fa fahoriana tsy roa amantany. Mamaky Joba 1 tsika. Fahoriana tsy roa amantany nahazo azy. Joba nefa dia olona natoky sy nanompo an'Andriamanitra ary olona isan'izay tena nanan-karena indrindra. Joba 1. Joba 1 ny 1 ka hatramin'ny 7. Ny amin'ny toetrany Joba sy ny fizahany toetra azy voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Uza, Joba no anarany, ary marina sy mainty izany lehilahy izany sady matahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy, ary niteraka 7 lahy sy vavy 3 izy, ary ny fananany diondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriky vavy 500 ary mpanompo maro be. Ka dia nanan-karena be ny ohatra noho ny zanaky ny tatsinanana rehetra izany lehilahy izany. Ary zanaky Joba reo zany dia rehefa misy fety isa-taona dia mifanasa foana. Ary Joba zany dia mifona ho an'ny zanan'ireo koa matetika mivavaka. Joba 1:15 io
ny toko voalohany andiny fadimy ary isaky ny tapotra ny tsingeriny ireo andro fanasana ireo dia naniraka joba ka nanamasina ireny ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araky nisan'izy rehetra fa hoy joba fandrao efa nanota ny zanako ka nandanin'andriamanitra tao-pony izany nataony joba mandrakariva ny vavaka ho anjanany foana zany ny joba ny amin'ny reo zanandreo fandrao misy ota nataony de mba izy no mifona ho anjanany zany lesona angeza be tokony ataontsika ray aman-dreny ko mba mivavaka ho an'ny zanakitsika mba mifona ho an'reo zanakitsika ireo am'izay ataony ihany mba azadiny mivavaka ho any zanakitsika isaky ny alina satria anao tsy mahita an'izay ataony zanakao isan'andro san'andro any amin'ny toerana zay anarany ihany any am'izay esany ihany any amin'ny tokantranony ihany tsy hay daholo zay ataon'la zanakao de mba anjaranao mba mahatsiaro am'bavaka reny zanakao reny hoe vavaka ho an'ireo zanakireo a jehova raha nanoto izy ireo na nanao zava-dratsy teo masonao mamindra fo mamelany ny elony zany ny asa fanaony joba zany zana nisy ataona de misy fety foana de mifanasa reo zaza ireo anniversaire ohatra de mifanasa na fety malazalaza de mifanasa de miara makany daholo izy folo mianada de miara mifaly sy mifetifety eo daholy kanjo izany trangan-javatra izany dia teraka loza atao amin'ny fiainan'ny joba ary izany loza izany de fantaritsika tsara fa jehova mihitsy no namela azy hitranga taminy a ka rehefa nivoro ny zanak'andriamanitra de teo koa satana mba nivoro ny araka teo koa de nantany jehova tamin'ny satana hoe mba hitanao ve io joba mpanompoka ozy izy andininy fahavalo zany joba toko voalohany hoy jehova tamin'ny satana efa nandinika ny joba mpanompoko vai ianao fa tsy misy takazy any ambony tany fa olo marina sy maintsy izy sady matahotra an'andriamanitra ka mifadiny ratsy de namaly satana ny jehova nanao hoe nga tsy fanantenanjavatra vany otorany jobanao tsy anao vany nanao mifefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrona injiro ange ny tananao ka tendreo zay ananany rehetra raha tsy andahanao io masinao azy izy e ho jehova tamin'ny satana indreo tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany aza injiranao ny tananao tonga de lasa satana niara teo anatreny jehova niaraka tamin'ny vava zao no nataony satana tany saitsika io zavatra nazony joba io diny telo amby folo ka hatramin'ny farany ary tamin'ny indray andro de nihinana sy ny sorto vai tao trano ny zokony lamato ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary nisy iraka tonga tany any joba ka nanao hoe niomby ny asa boriky vavy nandrasana teo nilany de namela azy tapoka ny sabianina ka namabo azy ary niankizy lahy dia nasainy tany amle nasiany tamin'ny lela-javatra ary zaho de rery any no afaka nandositra ilaza aminao raha mbola nytena izy de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry amanosy ny ankizy lahy ka nandevina azy ary zaho de zaho rery any no afa nandositra ilaza aminao raha mbola nytena izy de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nikalidianina nanao telo toko de nyroatany rameva ka no baboiny ary ny ankizy lahy de nasiny tamin'ny lela-tsabatra zaho de zaho rery any no afa nandositra ilaza aminao raha mbola nytena izy de nisy anankiray koa tonga ny azakazaka nanao hoe zanakao lahy sy ny zanakao vavy de nihinana sy ny sorto vai tao an-trano ny joko ny lamato ary nisy rivotra mahery avy tany anefitra cyclone ka namely ny zoro-trano tornady namely ny zoro-trano efatra de nianjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra ary zaho de zaho rery any no afa nandositra ilaza aminao de nitsanga ny joba nandrehitra ny lamba ny ary-nanaratra ny lohany de niakapoka tamin'ny tany ka niakoka sady nanao hoe nitanjaka ny voako avy tany ekiboneny ary mitanjaka no iverenako any jehova no nanome ary jehova nanaisitra isaorany anaran'ny jehova tamy rehetra izany de tsy nanota joba nananome tsiny an'andriamanitra ka nanao hoe sao de mba afa tsisy andriamanitra tsony ary ato sao de efa tsy meno atsony ary andriamanitra toko faharoa tamin'ny andro zany dia avy reo zanak'andriamanitra iseho eo anatreny jehova ka de mba tonga teo koa satana tafaharo taminy ka niseho teo anatreny jehova de hoy jehova tamin'ny satana avy taiza ianao satana namaly any jehova ka nanao hoe afa ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy de hoy jehova tamin'ny satana efa mandinika ny joba mpanompoka vai ianao fa tsy misy takazy any ambony tany fa olona marina sy maintsy sady matahotra an'andriamanitra ka mifadiny ratsy ary mbola nitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika azy a nanesika ahy anongotra azy foana aza ianao satana de namaly any jehova ka nanao hoe oditra fefy ny oditra eny zay rehetra nanany olona de omeny ho fefy ny ainy fa injiro ange ny tananao ka tendreo amin'ny taolany sy ny nofony
raha tsy anao io masinao azy izy io Jehova tamin'ny Satana andana indreo tananao izy nyainy tokana ihany no aza asiana dia nivoaka Satana teo anatreny Jehova ka namely vai ratsy any Joba hatrany amin'ny faladinika hatrany amin'ny tapindony dia nakatavim-bilany orana izy raha nipetraka teo an-davenina ary hoy ny vadiny taminy mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko ho faty fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny sipa-daladala ny teninao monsoa ihany va no raisikotsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tamin'ny rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olona i Joba tamin'ny olony Joba na dia efa nivadiny aza sipa-manja be nalay nivady teny hoe mbola hivavaka ihany ve ianao tsy aleo miala amin'io dia aleo maty raha tena Andriamanitra marina mitahy ianao dia hoana ianao nivoa zao zavatra zao fa tsy misy Andriamanitra tsony aminao tsy misy Andriamanitra tsony amin'ny fiainanao tsy menanao tsony Andriamanitra efa nielany ianao tsisy Andriamanitra tsony amin'ny fiangonanao mahafoizan'izany Andriamanitra ao zany izy Joba tahaka an'ireny vehivavy adala reny ianao tsy tana mipitsika any ozy izy Joba monsoa ihany no raisiko avy amin'Andriamanitra sa ny ratsy koa izy tamin'izany izy dia tsy nanotso i Joba zay ny fahorian'ny Joba zany dia tonga ireto sakaizan'ny Joba reto 120 ka hatramin'ny 20 rehefa reny sakaizan'ny Joba 3 lahy ny fahoriana rehetra zay nanjo azy dia samy niainga avy tany amin'ny fonenany avy izy Elifaza Temanita Bildada Sohita Zofara Namatita ary ny famotona izy mandeha hitsapa alahelo sy ampionina azy nanompo ny masony telo lavidavitra teny izy telo ka tsy nahafantatra azy dia nanandratra ny feno izy ka nitomany asamy nandrehitra ny lambany avy koa izy rehetra dia nanompo vovoka ho any amin'ny lanitra iraraka amin'ny lony niara nipetraka teo aminy tamin'ny tany afotoan'andro sy afotoana alina izy 7 andro sy 7 alina izany izy telo rahalahy reto no tonga tao amin'ny Joba ndeha mba hampionina sy ampahery amin'ny Joba fa ady hevitra be tao nandritra ny 7 andro sy 7 alina ary gidragidra be ny ady hevitra tao fa tena kamely tena fantsy mihitsy ny ady hevitra tao dia andao raha antsika vetivety hoe inona ny ady hevitra tena kamely fantsy tao ary voalohany teny dia Elifaza toko faefatra Joba toko faefatra tonga dia ozy izy Elifaza nresaka tamin'ny Joba rehefa nitarainy Joba amin'ny fahorinana anjo azy dia zao nataon'ny Elifaza toko faefatra andiny voalohany raha misy samy teny aminao dia sosotra vai ianao raha ny mame vava kosa iza no mazaka izany indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana miravoravo efa nampaherezinao ny teninao efa nanoana zay efa saika lavo ary ny lohalika malemy efa nampatanjahinao nefa ankehitriny mba manjoanao kosa zany ka dia kivy ianao miantra aminao zany ka raiky tahotra ianao tsy ny fivavahanao va ny tokinao ary tsy ny fanantenanao va ny fahitsiny lalanao masina ianao tsarovy fa iza moa ny very tsy nanatsiny ary taizany nisy olona mahitsina ringana arak'izay efa hitako dia zay miasa heliko sy mamaha fahoriana no mijinja izany tonga dia akamely fantsy be mihitsy ao no izy izy andin'ny faheniny io tsy ny fivavahanao va ny tokinao ary tsy ny fanantenanao va ny fahitsiny lalanao masina ianao tsarovy fa iza moa ny very tsy nanatsiny fa matoa anao very tratran'izao loza zao nanatsiny ianao tsy fivavahanao ny tokonao ka iza ny fanantenanao am'izao fotoana zao fa iza ny vavaka ao izy naninona tsy niary anao tamin'ny loza sy fahorinana azo anao hatrany mitaranako sy ny biby fiomponao rehetrarehetra ary niarenanao vongotra ary zay fa hitako izy izy Elifaza dia zay miasa heloka sy mafahorina no mijinja izany ohatrany me tsara vela tsy fotsiny ao fa niasa heloka nisy fahotana be nataonao tany na mafahorina tany ao dia inona ny magaga anao raha mijinja izany ianao ndiny fasivy ny fofonain'Andriamanitra no nandringa anazy ary ny fofonain'ny fahatezerana no mahalevona azy
zany no mahavoany ratsy fanahy zany. Andriamanitra zay lazay tokinao no nanao an'izany. Diny roa ambin'ny folo toko faefatra ihany Joba. Nisy teny tonga tamiko mangingina ary nisofoko na resisio avy tamin'ny eritreritra avy tamin'ny tsindrimandry alina raha sondrihetory ny olona dia azo tahotra sy ovotra aho ka nampiorony taoloko rehetra izany ary nisy vanana nandalo teo anatreko ka nampitsangam-bolony tenako. Nisy feo tonga tamiko nisofoko na resisio tanatin'ny alina tsy sondrihetory ny torimaso. Nisy vanana nandalo teo anatreko na nampitsangam-bolony tenako. Mahatonga iteny hoe tsy ny fivavahanao va ny tokonao e. Tsaroa fa izy moa ny olona very tsy nanatsiny. Ka matoana tratry zao a. Za de tsoroko fa nisy fanahy nyteny tamiko. Nisy fahitana hitako écran. Nilaza tamiko am'izao manjoanao zao. Hitako tamin'ny nofo tamin'ny alina. Fahitana ny fanahy nampiteny ah. Motsy zany dolo moa ve ny tenin'ireo olona rehetrarehetra fahavalotsika ireo. Nefa namana izy ireo a. Namana izy ireo. Dia mbola miteny ihany Elifaza ty amin'ny toko 5 eo ny 9:5. Lavitra ny famonjena ny zanany ka torotoro am-bavahady nefa tsy manan-kamonjy. Ny vokatry ny taniny dia laniny nona. Eny alainy na dia voafehitsilo aza ary ny fandrika mitanatana vava mahazo ny fananany. Tonga dia tsisy tahotra tsisy henatra mihitsy nefa ampionona ny andehanany eo amin'ny Joba. Ampionona inona ny teneniny. Lavitry ny famonjena ny zanany fa io ripaka io daholy. Torotoro am-bavahady nefa tsy manan-kamonjy. Nefa izy milaza hoe misy Andriamanitra mahery ato amiko ka maninona tsisy namonjy ny zanany. Torotoro ao. Ny vokatry ny tany dia laniny nona. Eny alainy na dia ny voafehitsilo aza ary ny fandrika mitanatana vava nahazo ny fananany. Nefa izy milaza hoe mitoky amin'Andriamanitra dia milaza izy hoe tsy manatsiny. Namaly Joba mitoko 9. Dia namaly Joba ka nanao hoe engane ka holanjaina tokoa ny fahasosorako ka ampifandalanjana amin'ny mizana izy sy ny fahoriako. Ankehitriny mavesatra noho ny fasika any an-dranomasina ny fahoriako ka dia nirediredy aho. Ny zana-tsipikany tsy toy mitsatoko amiko ka mifoka ny poizina avy amin'ny fanahiko ary ny fampitauran'Andriamanitra milahatra mamely aho. Tonga dia niteny Joba, zana-tsipikany tsy toy mitsatoko amiko e. Fantatro zany ozy izy. Toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Engane ka ho azoko izay angatahako ary omen'Andriamanitra na izay iriko. Ka ho sitrak'Andriamanitra ane ny anorotoro aho. Eny alefa ny aneny tanany ka amaito ny aiko. Dia hita fiononana amin'izany aho ka iravoravina dia mifangiry firina tsy mandifotra azy, tsy mahafaditrovana azy satria tsy nandany tenin'ny ray masina. Marina fa zany tokoa no mahazo anahy fa dia zao aloha ary ny Jehovah no amely izany ahy eto fa tsy maninona zany e. Fa dia zay zaniko. Toko 7 andininy 20. Na dia ho nanota zaho mampaninona anao moa izany ry mpandinika ny olombelona. Joba ihany io miteny io zany. Nahoana dia nataonao fikendry aho ka efa tonga hita mavesatra amiko aho. Ary nahoana no tsy mamela ny fahadisoako tsy manesitra ny heloko ianao. Fa izaho dia efa andry any amin'ny vovoka ary hitady hafatrany ianao fa tsy ahita intsony. Laza Joba zany tsy maninona fa lao aho faty zany fa zay zany. Efa zany ny latsa anaovan'ireto olona anahy reto ka dia lao aho faty. Dia namaly indray Bildada. Efa avy niteny Elifaza tao toy izy indray Bildada. Toko 9. Mandra-pahoviana no teny toy izany ianao ka ho rivotra mahery ny teny aloky ny vavanao. Andriamanitra va hamadika ny fitsarana na ny tsy toa hamadika ny rariny. Raha nanota taminy zanakao dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany. Zany ny fampiononana hoentiny zalahy. Andriamanitra va hamadika ny fitsarana na ny tsy toa hamadika ny rariny. Izany hoe izao ny dikan'izany. Ianao ve olona tsy nanao ininina dia hamadika ny zavatra marina nataon'Andriamanitra ka dia holoza nomena ianao. Ianao ve olona tsy nanao ininina dia ny rariny tokony anao dia ny zanakao no haringana sy ny fanananao no potehany. Ka hamadika ny rarin'Andriamanitra. Fa raha nanota tamin'Andriamanitra ny zanakao nampanodiaviny aminy zany fahadisoany zany. Kina ny mampitabatabanaao sy haninanao eto fa tsy mba miaiky ianao ny adalanao sy ny rehetrarehetra. Dia mbola miteny ihany ty Bildada ty 9:20.
aniry vany zozoro raha tsy eny amin'ny fotaka hitrembona vany arefa raha tsy misy rano mbola maintso izy sady tsy voajinja kanefa malazo alohan'ny zava-maintso rehetra toy izany ny lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra ary ho very aiza izy teo andininy fahafiry moa tsika izao andininy telo amby folo andininy fahafiry tsika izao telo amby folo mangina ianao ka milamiko mba hitenenako fa ao ka njoa ihany zay manjoa ay rasy aloha fa ary mitoko fatelo amby folo azo zany klika 8:13 toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra ary ho very ny fanantenan'ny mpiatsara velatsy enao ane tahaka ny zozoro maniry eny amin'ny fotaka e dizitremina vay ro arifo ro raha tsy misy rano mbola maintso izy sady tsy voajinja kanefa malazo alohan'ny zava-maintso rehetra enao mihitsy ane zany ry Job toy izany ny lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra ary ho very ny fanantenan'ny mpiatsara velatsy fotsiny hoe fola fananadino an'Andriamanitra io normal raha vono io zavatra io ianao hoy Bildada dia Job zany mijery ny Bildada ihany dia ny namany telo lahy samy eo samy mieno ny Bildada daholo andininy faharoapolo indro Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manatsiny ary tsy hitanatana ny mpanao ratsy mbola fenoany heriny ny vavanao tsy obo ny molotrao zay mankalanao hitafienatra ary tsy hisy intsony ny lainy ratsy fanahy jerevo tsara ozy izy Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manatsiny ary tsy hitanatana ny mpanao ratsy fa matoy ianao narian'Andriamanitra ry Joba dikan'izany manatsiny ianao hoe na inona olazainao na inona ola teneninao eto ary Andriamanitra tsy hitantana ny mpanao ratsy zany fa matoa anao zao ny mahazo anao mpanao ratsy ianao fa mba meke andininy toko fasivy namaly indray Joba nanao hoe fantatra tokoa fa izany no izy zany tokoa no izy araka zany teninareo zany fa iza no hahamarina ny zanak'olombelona eo natrehan'Andriamanitra izy Job fantatro zany fa izay zany ny teninareo teny hoe zany ny marina zany nenareo zany fa izy no hahamarina ny zanak'olombelona eo natrehan'Andriamanitra zany teninareo zany sa Andriamanitra malala zay ataony ihany andininy roa amby roapolo tsy misy hafa aminy ka izany nanaovako hoe ny marina sy ny meloka dia samy aringany avokoa andininy sivy amby roapolo tsy maintsy atao meloka ihany aho ko nahoana no anasa tena foana mamaly ny zara zany Job tsy misy hafa aminy zany zany nalazako nareo ny marina sy meloka dia samy aringany avokoa fa za moa zany ny fieritreretanareo anazy za meloka dia ao aringany fenareo milaza ho marina io tadidio fo nareo koa ho aringany dia tsy maintsy ataonareo meloka ihany aho ka iny moa nanasa mahatonga na andreratena aminareo eto foana mbola nyteny ihany Job amin'ny toko fahafolo andininy faharoa sy fahatelo hanao an'Andriamanitra hoe aza manameloka aho mba hampalalao zay antony adianao amiko aho mahafaly anao va ny hampahory sy hanary ny efa ny sasaranao ka amirapiratra amin'ny fisainany ratsy fanahy mahafaly anao ve ny hampahory sy hanary ny efa ny sasaranao za izao izy Job ka amirapiratra amin'ny fisainany ratsy fanahy dia ho faly ny ratsy fanahy satria mamirapiratra aminy ny favoazana rehetra hivoaka gazety hivoaka radio any amin'ny Facebook any amin'ny internet amin'ny télé hoe zay voa zay mbola miteny ihany Job amin'ny toko fahafolo andininy fito amby folo sy valo amby folo mbola nangana vavolombelona vaovao mandrakariva nameloka ianao tahaka ny reto ataony loko reto tsy ampitombo ny fahatezeranao amiko fahavalo mifanotona no mamely ahy eto zao io zao Bildada Elifaza mbola avy koa ny Zofara rehefa avy eo fa mbola hiteny izy moa fa mbola tsy niteny ka nahoana no namoaka foana avy tany am-boka ianao fa raha tsy zany dia ho nialaina aho ka tsy mba nisy masona hita akorony rehefa toy ny tsy ary aho ka nentina avy tany kibo ho any am-pasana raha izany ozy izy Jehova ina moa Job ka manina moa raha natao maty aho zany zany ny vavan'reto mpandatsandatsana reto reto ny vavolombelona zay manameloka ahy itony loko eto tsy menatra akoriny dia namaly an'izay Zofara mitoko faraiky amby folo moa tsy ho valiana va zany teny be toy izany ary moa raha maro vava dia ho marina va ny bedibedinao va no hampangina ny olona ka dia haniratsiry ianao ka tsy hisy andresy lahatra
ary di teny hoe madiny teny nalahadro ary tsy nanatsy ny teny masinao aho engane ka hiteny Andriamanitra ka lobava maly ianao dia asehony aminao ny fahendrena miafina fa tsy hita lany zany ka dia ho fantatrao fa tsy dia novalian'Andriamanitra avokoa ny elokao hazala mbola miteny any izao fara mandinginare midiny 13 tsika raha mpanatrehanao azy no fonao ary atantinao aminy tananao ka misy eloka eo tananao dia ary lavitra izany aza vela isy ratsy hitoetra eo andainao dia azo anandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao ka hijoro tsara ary tsy hatahotra fa ho adininao no fahorinao toy ny rano efa nandalo no atserovanao azy ary amirapiratra lavitra no mitatao vovonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina atoky ianao satria misy fanantenana eny ijery manodidina ianao ka handritsy aminay ahy dia ho tafandry ianao fa tsisy anahitaitra ary maro ny lila sitraka aminao fa ny masony ratsy fanahy kosa ho pahana ka ho very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialany ainy ihany no any sisa azo ny antenaina zany ry Joba ny tokony ho ataonao mekenao fa raha misy eloka eo tananao dia rio lavitra zany ary aza vele isy ratsy hitoetra ao andainao fa raha izany no ataonao dia azo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao azo fitahina ianao fa aza dia mibedibedy foana hoe tsy hoe milaza hoe za tsy ampangina ny vavako fa tsy maintsy hiteny fa madino teny aloko ny vavako madino teny aloko alatro anareo eto fa tsy manatsiny eo masonareo fa mba mekenao fa raha miaika enenao amirapiratra lavitra no mitatavovonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina mekenao fa nisy ratsy eloka vitanao tao namaly Joba mitoko 12 marina ary fa nareo ihany tokoa n'olombelona ary ara-maty aminareo ny fahendrena fa izay dia olona dala ianareo n'olombelona fa izay olona maty ka ny fahendrena dia any aminareo dia hoentinareo any am-pasana fa izay ty tsy mba manam-pahendrena hoentinay dia ny fahatelo kanefa izaho mba manatsaina tahaka anareo ihany koa tsy latsaka noho ianareo aho fa izy moa ny tsy nalala zay ny zavatra toy zany izy ny tsy nalala zany teneninareo zany 13 toko 13 ao amin'Andriamanitra kosa ny misy ny fahendrena sy hery izy no manana hevitra sy fahalalana fa tsy any aminareo zisy Joba ianareo zay miteniteny ah io ao amin'Andriamanitra ny misy fahendrena fa tsy ara-maty aminareo zany ny fahendrena izy manana hevitra sy fahalalana 13 Joba toko 12 mahalehibe ny firenena izy nefa mandringa anazy koa mampiaka ny firenena izy nefa mitondra azy fody indray zany ny fahendren'Andriamanitra toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 7 kanefa raha izaho dia tsy toy no tiako hitenenana ary Andriamanitra no riko andahara teny fa vainareo kosa dia mpamoron-dainga dokotera tsy mahomby ianareo rehetra engane ka angina mihitsy ianareo dia ho fahendrenareo izany fa tsy menimenina tsy mibedibedy ataony loko eto dokotera tsy mahomby mpamoron-dainga matsiny ianareo enoy ny anatro ary tandremo izay alatry ny molotro anao teny tsy marina hoentina manamarin'Andriamanitra va ianareo hiteny fitaka ho azy va ianareo hiangatra ho azy va ianareo andahateny eo amin'Andriamanitra va ianareo ho tsara aminareo va raha mandinika anareo izy na ho azonareo fitahana ohatra ny famitaka zanak'olombelona va izy takany amin'ny tahanareo anazy ao 13 mangina ka mialay amiko ianareo mba hitenenako faoko anjoa ihany zay manjoa 17 mihaino dia mihaino ny teniko areo ko reny sofinareo ny filazako fa indro efa voatoroko ny adiko fantoro fa hanadrariny aho izy no azo ifandatra amiko fa raha izany dia angina aho ka hiala aina manamely koa Joba mangina miala amiko ianareo dokotera tsy mahomby reo mba hitenenako faoka anjoa ihany zay manjoa 17 mihaino dia hiainy teniko areo ko reny sofinareo ny filazako tovy anatin'ny tsofinareo sokafo sory ny taitsofina mitsofinareo hiainy teniko ino efa voatoroko ny adiko efa vitako ny adiko izy amintsika koa mba afaka ilazo ny akoho fa vitako ny adiko afa vitako ny adiko
faty kosa izy inandrarikotsony ho faty ary fa mifandara aminazy ianareo izy izy zopo fampilelalelo ohatr'izany zany ny ady hevitra tao toko fa 5 rehefa nenao zany rehetrarehetra zany mbola maro miresaka tao toko fa 5 namaly ndray le faza tena mity tokony andahatra hevitravitra va ny olon-kendry ka neno kibony amin'ny rivotra avy any antsinanana va ary amaly amin'ny teny tsy mahasoa sy ny teny tsy mahatsara eny foananao ny fatahorana an'Andriamanitra ary tapenanao ny fivavahana eo anatreny fa ny elo koa manesika ny vavanao ary mianatra ny lelan'ny fetsy ianao ny vavanao ihany ny manameloko anao fa tsy za ary molotra ihany ny mamely anao ampijerijery eo daholo ko ndiny ny fasivy inona ny fantatrao ka tsy mba fantatray koa na ny sainao azy reo ka tsy mba ato aminay koa ny antim-panasy ny fotsy volo dia misy ato aminay eny ny olelany anana no ny rainao azy ataonao tsinotsinona va ny fampinonana avy amin'Andriamanitra sy ny teny natao aminao amin'ny fahalemem-panahy inona ny fantatrao ka mba tsy fantatray ry joba dia jereo vangely lora atao amintsika inona ny hainy mahiolona ka mba tsy hainay mahiteny Hebreo nga io malala ny Elohim nga io malala ny Yahosoa nga io tsy zany Andriamanitra zany inona ny hainao ka mba tsy fantatray ny antim-panasy ny fotsy volo aza dia misy atao aminay eny ny olany ainany ainana azy no ny rainao ataonao tsinotsinona va ny fampinonana avy amin'Andriamanitra sy ny teny natao taminao amin'ny fahalemem-panahy nahoana no 12 tsika ny Joba toko fa 12 nahoana dia entiny fonao ianao ary nahoana ny pipi foana ny masonao ka mihefinefina amin'Andriamanitra ianao sady miteniteny foana ny vavanao inona ny zanak'olombelona no mba hadio izy ary zay tera-behivavy no mba ho marina zany nanaovana ny Joba nahoana dia entiny fonao ianao ary ianao mamaly io ngary lifaza tsy mba entiny fonao koa nahoana ny pipi foana ny masonao mandroraka rano zany ny masony Joba mihefinefina amin'Andriamanitra ianao dia zany toko ngena ataon'ny olona tsika ony dia mihefinefina amin'Andriamanitra miseho any nefa tsy makaiza akoriny mbola mamely any Elifaza 5:20 satria nanindry zany tanany anohitra an'Andriamanitra izy ary nyrehare anohitra ny tsotoa mimona amin'ny amafiakatoka amely azy izy dia mifohitra ny ampingany matevina satria efa matavitavy tare izy eo amin'ny arenany bena mangorokarena io mivalokotraka ny valahany ary monina ho tanàna rava izy dia ohatrany tokony tsy toeran'ny olona zay vao vateny korotam-bato tsy anakarena izy sady tsy aharitra ny heriny ka tsy ho vokatra ambon'ny tany ny fananany tsy ho afaka amin'ny maizina izy nisy lofo ikaikona azony lelafo ho levo ny fofon'Andriamanitra izy ako tsy voafitaka toko zavapoana izy fa zavapoana no valy no omena azy raha mbola tsy tonga aza ny androny dia manjo azy zany ary tsy ho maintsy ny sampany ary ho taka ny voaloboka manitsana ny voamaina manta izy ary ho taka ny azo oliva mamirapiratra ny vonony ka tsy ho vanina ny ankohona ny mpiatsara velatsy ary lany afo ny tranony mpitoroka torotoriana famporina izy ka miteraka fandozana ary ny kibo mamoropitaka na maly Joba toko 2 efa nandre zavatra maro toy zany aho e mampionona mahasorosorena foana nareo rehetra efa tapitra vai zay nibedibediny foana nareo e sa mbola misy manesika anao amaly ahy ihany zaho koa mba mahazo miteny tahaka anareo raha mbola tonga tahaka ahy ianareo eny mahazo manamboatra ny teny hoentina mamely anareo ah ary mahazo mifikify vo aminareo mahazo mampahery anareo amin'ny vavako ah ary mahazo mampitony ny alahelinareo ny fampiononana ataon'ny molotro ianareo tonga ampionona anafy ety zany ny teny avoaka ny vavanareto inona ny fantatrao ka mba tsy fantatray inona ny sainao anatinao ka tsy mba nananay ataonao tsinotsinona ny famparena zay hoentinay ianao tsy anakarena ianao lavitra ny herin'Andriamanitra ny silofo ndrairay ikaingoka ho azy ny lelafo zany ny mahazo anao zao zavapoana foana ny zava-valy nomenanao fampionona mandreraka fotsiny zao ve mba fampiononana hoentinareo ty fa zao tapitra ve ny teninareo e
tapitra ny anareo oka aloha mbola misy olona zay kosa izy Elifaza aoka tsy ho voafitaka toko zavapoana izy fa zavapoana no avaly nomena azy raha mbola tsy tonga aza ny androny de manjo azy zany mbola tsy tonga ny andronao refa jereny zanako mahazo anao io eny ka tapitra ve ny teninareo za koa mba mahazo miteny tahaka anareo fa tsy hoe korone mangina de tevatevainareo sy velivelesinareo eto ary mahazo manamboatra ny teny hoetiko mamely anareo koa ino tsara ty toroteny ty amy radio fa nareo mamely vely ana any fa mba mahazo mamely koa eto ary mamahazo mifikify do aminareo eto amy radio eto koa satria nareo mieny ty radio ty foana itsaky zay mandeha nefa mitabataba any mahazo mampahery anareo mivavaka eto koa ary mahazo mampitony ny alahelonareo eto koa tabataba any nareo de mieny radio foana de enjehna foana zay fandaharany radio sy ny toroteny eo inona ndray no ataony zareo ndray inona ndray no zavatra vaovao tao de refa maheno azy de tonga de mamely vely ndray zay ndray hony efa mivadika devolo mihitsy fotsy manga ndray hony jordanina ndray hony framason za koa mba mahazo mahitsy ianao nge manentsika ana foana misy adevitra nataony tanora ty de hoe reo le ry Elifaza sy ry Bildada sy zao fara reto zany le mamely vely atsika foana koa de hoe tsy izy tsika fa zareo no izy satria fa niala tato fa niala tato no izy fa mbola mijanona ato mbola tsy mbola ao foana ve nareo de hoe hay izy ary ny tsisy tamin'i Jesosy tsy ny fariseo sy ny mpanorandalàna iza no izy de iza no tsisy de mazava ho azy zany iaoso hoany no izy fa ny fariseo sy ny mpanorandalàna zany tsy izy ay iaoso hoany no izy de izy ary iza no mpanarady sy mitsingoloka teny sy ny mpiapanga Jesosy ve no manaradian'ny fariseo am'izay aleny rehetrarehetra eny de mihaino zay lazainy rehetrarehetra eny de mitady ny fomba hiampangana azy miteny alokon'ny vavany sa ny fariseo sy ny mpanorandalàna manaraka azy sy mihaino zay teniteneny rehetrarehetra eny na ny tenimbohitra ny eny an-tsaha na ny anaty trano any de miandry zay kendry tona hiampangana azy inona ndray de hoe mipita ny Jordany ndray hony efa tsy izy tsony io inona ndray hony hoe fotsy manga hoe efa framason io inona ndray hony hoe de anangana fiangonana maneran-tany ndray de terena ndray ny olona ndovola inona ndray hony roapolo taona ny radio zao de tsy manao rakitra hony ny olona ny fariseo no manaraka ny Jesosy any nefa lazainy zareo hoe ny fariseo ny tsy izy fa Jesosy no izy fa itsika ve mba manaraka ny zareo any am'izay ataony any hoe inona ndray hony ny ataony zao de makaiza ndray hony izy zao de mipita amin'ny inona ndray zalahy zao tetezana double pont sa simple pont itsika ve mandeha manaraka sy nytetiteny zareo am'izany fa ry zareo sanandro dia manaraka atsika hoe mihaino radio foana inona ndray zao nyresahany ao taondreo zao navalitsika azy nefa milaza hoe efa tsy izy tsony io efa tsy ato tsony de manao ohatrany nataondry Elifaza ihany koa ne mba mananatra ianareo mibeba ianareo mela amin'io nareo fa tsy izy io fa makatsy makaroa aza mahity fitahana amin'io ianareo de manaraka atsika eny foana ry zareo nefa izy milaza fa tsy izy tsika zany angeny ataon'ny fariseo sy mpanorandalàna tsy izy io fa Beelzeboba ihany namoano devoly tsy izy io fa mpamitaka io inareo hoe de mety ho fitahana io de manaraka eny foana ny fariseo fa taiza nisy any Jesosy nanaraka ny fariseo tary amoron-dranomasina na nanaraka azy tany anatin'ny sinagoga tany hoe inona ndray ny ataon'ny fariseo zao inona ny toroteny ataony tao de zareo no manaraka atsika am'izay ataontsika reka nefa izy milaza fa tsy izy tsony ty efa kapok'Andriamanitra ny mahazo anareo efa hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra ianareo hoarian'Andriamanitra ianareo de manaraka atsika eny ny fariseo raha mba manana mpovy ianao de mbola efa hitanao fa tsy izy Jesosy de mbola hoarahanao eran'ny votomotitra io Jesosy tsy ho enono daholo zay teny resadresahany rehetrarehetra any gravy toko fafiry moa tsika teo iny toko fafito amby folo ijoba no miteny hoe tokony lena amby folo andiny fatelo sy faefatra efa tapitra fa zay izy mibedibedy foana sa mbola misy manesika anao amaly ahy ihany zaho koa mba mahazo miteny tahaka anareo raha mba tonga tahaka ahy ianareo mahazo manamboatra teny hoentina mamely anareo ary mahazo mifikify do aminareo koa
mahazo mampanairenareo amin'ny vavako aho ary mahazo mampionona ny alahelonareo ny fampinonana ataony molotra. Toko fafito amby folo. Eny ny fanesona tokoa no manodidina ary tsy maintsy hijery ny filany ady amiko aho. Ndiny faefatra, fa ny fonireo dia vao hodidinao tsy hidiran'ny fahalalana, koa izany no tsy hanandratanao azy. Ndiny faenina, efa nanao aho ambety teniny amin'ny firenena izy, ka rorany mandrakariva ny tavako. Ndiny dimy amby folo sy enina amby folo, fa iza ny fanantenako ary iza no mahita azy, midina any amin'ny vavadiny fiaina tsy hita izany, raha mba hahita fitsarana ao amin'ny vovoka. Zany no mazao izy Joba, ka tsy maninona am'izao fahoriko efa maimbo zao e. Matiny ny ankonako alao aho hidina any amin'ny fiaina tsy hita e. Fa tsy maninona zany vavanareo zany. Tenena ihany nareo. Dia namaly indray Bildada na ohatrany tsy afa-po tam'le teo. Namaly fanondrondray fa na tsy aro vo ndray ngamba. Toko fahavalo amby folo. Mandra-pahoviana no amandrika teny ianareo. Mba endre aloha dia vao hiteny izahay. Na tsary voafandrika angamba dia hoe mandra-pahoviana mandrika teniteny eto ianareo e. Sa ataonareo biby anay izahay ka tahaka ny maloto eo masonareo. Iralay mamiravira tena amin'ny fahatezerana. Noho ny aminao vany na tonga ny tany olao ary ny vatolampy afindra hiala amin'ny fitoerany. Tsy izany fa ho faty ny jirony ratso fanahy ary ilopolopony le lafiny. Ny mazava manjary maizina ao amin'ny lainy ary ny jirony eo amboniny dia maty. Dia tsy menatra ny manozona amin'izay Bildada fa voko. Mandra-pahoviana mandrika teny aminay. Voan'le teny zany dia lasa mamandry teny indray ny fandraisana azy dia io fa manozona. Andininy sivy amby folo ka hatramin'ny raika amby roapolo. Tsy manana faharamandimby eo amin'ny firenena izy, ka tsy misy tratry ny lozany ao amin'ny fonenany. Ny manjo azy dia hitalanjonany ny any andrefana ary ny any antsinanana raiky tahotra. Izany tokoa no anjarany ratsy fanahy ary izany no manjony tsy mahalala an'Andriamanitra. Opa be mihitsy zany ataony amin'ny Joba zany. Ianao misehoanao mamandrimandry teny nefa aiza tsy manana faramandimby intsony zao. Tsy misy tratsy ny lozany zay trano fonena rehetra na ny biby fiopiny ary na ny anina tratry ny loza daholo. Nefa mba miseho mamandrimandry teny eo. Dia mahagaga ny fahampinonana veranganina atao dia fifamalina be ohatran'izany no iainana amin'le tonga amangy fahoriana. Amangy fahoriana. Dia tsy tsaroana intsony hoe mamangy fahoriana dia mifanozona amin'izay ny farany. Toko fahasivy amby folo. Namaly indray Joba. Tsy mandra-pahoviana no ampahaleilovanareo ny fanahiko e. Satria maty ny zanako, maty ny biby fiopiko sy ny fananako rehetrarehetra. Tsy misoroka izay mampahory ahy ianareo. Ary raha diso tokoa aho dia izao ihany no andriny fahadisoako. Raha mirery amiko kosa ianareo ka mampiaiky ahonanao izay mahamenatra, dia ao koa fantanareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ka efa naningitra ahy tamin'ny fandrika aratony. Raha diso aho Joba velao ho zakaiko zany e. Fa za malala fa Andriamanitra nanao amin'io ka raha diso aho dia mizaka an'izany aho. Toko fahasivy amby folo andininy valo amby folo. Eny ny ankizilahy madinika aza mamingavinga ahy. Rehefa te hitsangana aho dia miteny mamely ahy ireny. Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao aho zava-betaveta. Ary izay olo tiako dia mivadika ho fahavaloko. Eny ny ankizilahy madinika izay mamingavinga ahy. Ny ankizilahy madinika aza mamingavinga ahy. Raha te hitsangana aho dia miteny mamely ahy ireny. Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao azy ho zava-betaveta. Ary izay olo tiako dia mivadika ho fahavalo. Tsy marina ve zany tato amintsika? Zany ve dia mbola ho tany saiko eto? Izay sakaiza nifankazatra tamiko teto ankilako teto. Ny sasany aza dia ny an-trano tao amiko, niara-ny sakafo tamiko, niara nandeha eran'ny Madagasikara nanaraka nampiatrano aho tany amin'ny toerana izay misy andry zareo. Na teto Madagasikara na tany ampitan-dranomasina dia nampiatrano. Dia tsy menatra izao. Za tsy manao inona. Izy indray ty no mitsangana, mamely, mivadika, mitsangana ho fahavalo. Mahagagady izao. Ohatran'ny Joba ty. Ireny olona tato amintsika ny ala ireny. Tsy nisy ireny nanatona anahy.
ilaza hoe za hiala noho ny anton'izao satria ty diso na ty tsy marina za hiala satria tokony ho antsoina amin'ny teny hebreo Elohim sy Yahoshua ny anaran'Andriamanitra fa tsy atao amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy ka raha tsy anaiky an'io ianao dia hiala na hoe za hiala satria za lo olona tokony ho président ny fiangonana nefa tsy lany tamin'ny fifidianana na hoe za hiala fa za mpamatsy aorta ato aminareo nefa nomenareo olona indray ny aorta dia tsy mpamatsy aorta tsony aho ka hiala fa tsisy miteny reo a fa tonga dia ndeha lasa any dia mitsanganao fahavalinao fotsiny hoe zao a dia io lazain'ny joba io dia marina ara-bako teny mihitsy nge lazain'ny joba io raha oharina amin'ny tantarantsika amin'ny fiangonana ny ankizy lahy madinika aza mamingavinga iny mahiolona mpafolo-karena re te-hitsanganao dia miteny mamely ahy ireny na dia zay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao azo zava-betaveta ary zay olo tiako dia mivadika ho fahavaliko izy joba andiny faharombyroapolo nahoana ny manenjika tahaka ny Andriamanitra koa ianareo ka tsy mety afa-po amin'ny nofo dia manenjika tokoa dia tsy mety afa-po enona foana ny radio dia enona dolo inona zavatra ataontsika inona zavatra mitranga ato amintsika ato dia andrasana dolo zay azo amelezana da vao misy teny latsaka kely na teny mivoaka kely dia iny azo amelezana iny fa roito amin'iny indray dia andefaso amin'ny radio dia andefaso amin'ny gazety dia atao vimail dia atao avy any amin'ny Facebook any dia valio an'izao dia valio amin'izao toko fa 7:27 ka hatramin'ny 7:20 raha hoy ianareo andeha anenjika azy fatratra isika fa hita ao anatiny fototry ny mahameloko azy dia matahora ny sabatra ianareo fa ny fatezerana dia heloka mendrika ho valitsabatra mba ho fantarareo fa misy ny fitsarana raha hoy ianareo andeha anenjika azy fatratra isika fa hita ao anatiny fototry ny mahameloko azy satria andrasana mikendry toana daholo zany mba azoana manameloko dia andeha hoe njehana foana dia nilazy joba matahora ozy izy ny sabatra fa ny fatezerana dia heloka mendrika ho valiatsabatra mba ho fantarareo fa misy ny fitsarana fa ny olona tsisy malala zany fa Andriamanitra malala ny oponao sy malala ny marina rehetrarehetra aloha koa izy joa fara mely fa hitako namelezana azy amin'izany teny zany aloha amelezako azy koa izy fa vitany ianao ry bildada nihitra indray zao afara toko 20:24 tsy fantatrao va fa hatramin'ny ela eny hatrizay nampitoerana ny olona teny ambony tany dia vetivety foana ny firavoravony ratsy fanahy ary ndray mipimasomonja ny fifaliam-piatsara velatsy fa na dia mipaka amin'ny lanitra aza ny avony ka miteka amin'ny rano any lohany dia ho very mandrakizay toy ny dikiny ihany izy dikiny io zany aitsika ny dikany io amin'ny teny gasy ny synonyme ny diky io dia ho very mandrakizay toy ny diky ihany izy zay mahita azy dia anao hoe aizy izy midina tahaka ny nofo izy ka tsy ho hita eny ampanjosorana tahaka ny tsindrimandry amin'ny alina izy alao koa mba hamely ozy izy na tsy ary vokoa zany zofara ohatra hoe rivoka enina zany manao deba aminany fianaratsoa ty zofara ty Antananarivo mba tsy ary vokoa hoe tsika jodaisma daholo anie ny voany zany nataon'ny tany zany alao koa tsika mba hamely dia voatrina tany midiky vetivety foana zao izy ny firavoravony ratsy fanahy ianao nanakarena be io amin'ny maharatsy farahanao dia vetivety ihany ny ravoravona sy ny fanilo tamin'ny zanakao sy ny arenanao fa indray mpimatsomonja ny fifaliany mpiatsara velatsy ianao ry joba na inona teninenao na inona mpiatsara velatsy mpamitaka ianao rehefa tsy tanteraka ny 2013 na inona resanao na inona teneninao 20 harena no ateliny nefa loharany indray loharan'Andriamanitra ialokibony zany nipoizy ny vipera no tsetsefiny ahafaty azy ny lelany mena rano zany ny mahazo anao ry joba arena ny natelinao nefa ny loharan'Andriamanitra atao aminao indray zany arena zany io ny fongorony aminao 7:20 ka hatramin'ny 7:20 toko 20 tsika ambaran'ny lanitra ny elony ary ny tany hitsangana hiapanga azy ho lasa ny arena tafiditra ao an-tranony ary ho levina izany amin'ny andro atezerany fatezerany izany no anjarany ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lova voatenin'Andriamanitra ho azy antra-paratesy ianao zany ry joba zany ny lovanao omen'Andriamanitra anao
namaly joba toko faraky am'rebolo mandeha fiaraha amiko ianareo ny dininy fahatelo tsika manomboka fa mba hiteny kosa izao e rehefa tapitra ny teniko de mandatsalatsa ihany indray ianareo lo koa hiteny ozy izy de rehefa vita na de mameleza koa ianareo e raha ny amiko moa ny ataon'ny olona va no hitarainako raha izany nahoana no malefitra ny fanahiko jereo aho de oko talanjony ianareo ary mitapena vava raha ny amiko izy izy joba no mony raha ny amiko mony ny ataon'ny olona va no hitarainako izao mahazo anazy ao angany nataonareo ozy izy ary raha izany nahoana no alefitra ny fanahiko raha ny nataonareo io tsy nalefitra teto a raha ny vavanareo io tsy nalefitra teto a jerevo aka talanjoninareo fa manina mbola mahazaka an'izany opaopa sy levilevy amezanareo anazy zany amin'ny fahoriko zao de mbola latsainareo amin'ny zanako maty sy ny fananako very a mitapena vavy ianareo fa izao ny zavatra nytaniko anareo ndeny ny fahafito nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra be tratrantitra no be hery nahoana satria za lazay nareo ratsy fanahy zao ny mahazo anahy fa misy ratsy fanahy any a fa tsy mahazo oatra ny mahazo anazy zao mba lazako hoe tsy nareo nahoana ny velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra no be hery ny zanany koa mitomety tsara eo anatrehany ary ny zafiny eo any lony ny ankohonany miatany ka tsy manatahotra ary ny tsorakaazon'andriamanitra tsy mamely azy ny ombilay mampiteraka ka mahavanina ny ombivavy miteraka ka tsy mamotsotra mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry amanosy izy ka mikorina ny zanany mioby mitondra amponga tapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feotsodona mandany ny androny amin'ny fafinaretana izy amin'ny indray mpimasomonja no iadiny amin'ny fiainatsita kanefa ane ireo no manao an'andriamanitra hoe miala aminay e ianareo milaza fa za ratsy fanahy za ampiatsara velatsy za nisy eloka fahotana be nataoko zay ny natonga nananjoany io ka manina misy ratsy fanahy eo miadana ny zanana misy ratsy fanahy eo ela velona misy ratsy fanahy eo tahina ny ombony tahina ny famboleny sy ny fiopiny rehetrarehetra tahina ny fidiram-bolana nefa izy olona tsy mivavaka tsy malala jesosy tsy maty atsatsaky ny herinandro tsy miraraha zay sabata tsy manao fototsy manga nefa ny hoe eo izy fa manino reny mitahina ozy izy e fa rehefa amiko zany le izy de tsy izy satria za ratsy fanahy ka de niarany oloza io fa iretondray ratsy fanahy tsy niarany oloza io ahoana ary zany e namaly farany bilidada toko fadimy amby roapolo andin'ny faefatra namaly farany bilidada toko fadimy amby roapolo andin'ny faefatra izy no amarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'andriamanitra ary izy no dio zay tera no hadio zay tera-behivavy indro ny volana aza tsy mangarangarana kita anazy tsy madio masony ko mainka efa ny olombelona izay kankana ary zanak'olombelona zay olotra de ilaza zany ianao zany fa marina zany ianao satria reo ratsy fanahy reo mipetraka ao foana satria tsy maty tsy zoin-doza fa ianao ny zoin-doza de dikan'izay zany ianao zany marina izy ny tera-behivavy adio izy io anatreny mainka efa zay olombelona zay kankana zanak'olombelona zay olotra ianao rehefa miterakolotra ny vatanao io ianao ne zany miterakolotra zany satria joba efa mangididy miterakolotra ny vatany sady efa maimbo de ianao no marina ianao miterakolotra io de lazy joba namaly farany ko joba ato amarana atsika ny resadresaka toko fafito amby roapolo ny andenin'ny fahadimy satria kankana sy olotra ozy izy ianareo de nyteny joba ny toko fafito amby roapolo andenin'ny fahadimy sanatria raha anaiky ny anareo marina aho mandra-piala ny aiko de tsy anaiky ny tenako manatsiny aho ny fahamarinako de azoniko mafy ka tsy ho foiko ny foko tsy manometsiny akory na de amin'ny androko iray monja azy aoko ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana anohitra fa inona no fanantenany mpiatsara velatsy raha maity ny aina ka tsy ho an'andriamanitra ny fanahiny iain'ny fitaraina va andriamanitra raha azo pahorina izy ho azo io raviravona va ny tsy to ho azo no raviravona va ny tsy to azo miantso an'andriamanitra mandrakariva va izy sanatria raha anaiky anareo marina mandra-piala anaiky de tsy anaiky ny tenako manatsiny aho fa ny fahamarinako de azonoko mafy ka tsy ho foiko ny foky tsy manometsiny akory na de ny amin'ny androko iray monja azy satria fantatry ny joba ny zavatra nataony zany re olona mahatonga na raha hitanareo tsy de mba hataitra na de mafy takaninina aza ny fanompana sy ny fanenjehana atsika sy ireo lainga fronony olona rehetrarehetra momba atsika reo
zany manompo sampy ny tranony ao anatiny eo fa misy trano manokana idirana ivavahany de tsisy mahazo miditra ao mihitsy na ny ray aza de misy biby topoiny ao hoe de anareo olona fa manao contrat am devoly io fa ditalainy midoany io sy ny sisa de alefa dolo zao fiampanganana rehetrarehetra zao manonka mpanjakana sy ny sisa fa za koa tena saona za sanatry raha naiky ny anareo marina satria fantatro ny zavatra ataoko za tsy framaçon za tsy manompo sampy za tsy mandeha ny midoany za tsy manao contrat am devoly za tsy ilimina aty za tsy manodikodiny volam-piangona anaovana zavatra maloto risy aty ary za tsy manompo tromba za tsy mivavaka am devoly za tsy mivavaka amin'andriamanitra hafa na inona andriamanitra etsona azy na olazainareo mivadika biby ana mivadika biby lava tsy anaiky anareo anana marina an'zany satria za tsy manao an'zany ary zany tsy atahorako zay koa ny tsy mamenatra mbola ijoroko aty ary natateraka ny 2013 na tsy tateraka ny 2013 ny fiangonana apocalypsie malala mangazay discompte Saturne izany tsy malala an'zany mangazay discompte Saturne zany izy fa ny faminanina tsy diso andriamanitra no miteny de miandry ka sanatria amiko izy joba raha naiky anareo marina ary aoka zavako izy joba fa sanatria amiko ny foko tsy manome tsiny akory na dia amin'ny androko iray monja aza satria tsy nanao zavatra tsy marina hitsangana eo atrehan'andriamanitra kindriny amenatra na ampangororo am'zany zavatra zany zany ny ady hevitra tao amin'ny famanginany joba ay ren'andriamanitra daholo io resaka rehetrarehetra io verinare mivaky teniny am'izay tsika mamarana azy joba toko faharoa efapolo dininy fafito rehefa voalazany Jehova tamin'ny joba izany teny zany de koa izy tamin'ny Elifaza temanita rehatra aminao sy ny sakaizanao ro lany fa tezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazany joba mpanompoky ny filazanareo ah koa kehitriny maka vatotromby lafito sy ondry lafito ho anareo ary makanesa ao amin'ny joba mpanompoko ka manatera fanalitra dorana ho anareo ary joba mpanompoko ny fona ho anareo fa izy no akasitrahako fa andrao amaly anareo araky ny fahadalanareo aho satria tsy marina tahaka ny filazany joba mpanompoko ny filazanareo ah zany lazainy Jehova enareo se mivavaka amiko se milaza hoe voeliko io fa nanao ratsy io nanatsiny io matonony sazin'andriamanitra fa zay koa mba malala an'andriamanitra inona nainao ka mba tsy fantatra ery joba inona ten'andriamanitra fantarao ka tsy hainay zary mbola mahelavitra no ianao ko ianao ndreny manao tsinotsinona anay sy manao teny mamandribandrika aminay eto de ozy izy Jehova enareo a tsy nalala ny marina ianareo ka de joba mpanompoko ndray no nataonareo teny levilevy sy ny menareo tsiny sy ny latsalatsainareo ohatran'io satria maty ny zanany fongotra ny fananany fongotra ny arenany azy nio aretina mivoaka olotra io izy de latsalatsainareo amin'io inareo tsy malala fa tsy nieloko ny jobany e na tonga an'io e fa izany nanao an'io hidemontrena amin'ny satana fa ijoba mpanompoko io na de fongoronao aza ny arenany ray manontolo hatrany amin'ny taranany io tsy miala amiko zany te hidemontre amin'ny satana fa na de alefanao aza ny arety mandringana fa niainiany ny azaky tianao fa io tsy miala amiko na inona ho ataonao zany nanao an'izany ozy izy Jehova nefa ianareo tsy menatra ianareo zay milaza fa mivavaka manao fanatitra manana ny fahamarinany tenin'andriamanitra manana ny fahamasinana fa tsisy joba tsisy tsony io mpiatsara velatsy io devoly io mpamitaka io ny eloko anataony natongavany loza amin'io ianareo mahalala an'izany zavatra izany mandatsalatsa ny joba nefa tsy avy amin'ny joba ny natonga an'izany fa avy amiko tena melivelany io mpanompoko ianareo zao nataoko anareo a ianareo namelively rehetrarehetra tsy nandatsalatsa rehefa niala tamin'ny joba tao ianareo andiana ianareo malaky mitondra biby mitondra fanatitra andana mifona ny aminy ianareo de tsy ny fifonanareo no enoko na ifona amiko ary ianareo fa zao ijoba no ifona anareo amiko vo ieno ah fa raha ny anareo de tsy ieno ah na hitondra fanatitra firy eo aza anareo tsy ieno ny fivavahanareo ah
fandaninareo makany aminy de mifona mandoleo anatreny hoe to biby io mitondra fanatitra de mandole meke ny eloko anareo sy ny fahadisoanareo de amela ny eloko anareo ka tsy andringana anareo anao nareo ho hitanareo ny vokany tsy hanaraka an'izany teniko zany ianareo hitanareo ny vokany satria nareo miantso ahy mivavaky nareo mamaky ny soratra masina ianareo ary soratra masina io ihany ten'andriamanitra io ihany namelezalezanareo any jobo ndianao zy izy satria nahoana tsy marina tahaka ny filazany jobo ampanompoky ny filazanareo ahy betabe zany ny olona tena miseho azy manana marina de hoe satria izy niala satria izy tsy ao ny jobo itsony de vonjavary joba de miandry zay teniteny alokony jobo ao de iny nikendrikendrena azy de izy milaza hoe manana ny marina izy miteny an'izany fa nan'andriamanitra no mampiteny azy am'izany amin'ny nofo sy ny fahitana mandry amin'ny alina no itenena an'andriamanitra amiko an'izany fa tsy izy tsony io matovy voan'io zavatra io tsy marina ozy izy Jehova satria andriamanitra ny mahalala de zao andana anareo mifonany za aloha de milaza amintsika fa matoa zany teny zany mivoaka amintsika tenareo olona manopanopa sy midingidingina amintsika rehetrarehetra reo ny tato ny ala sy zay tsy ato reo indrindra moa fa ny tato ny ala reny reo olona reo a miheno atsika izy satria mifariseo moa sy mimpanorad-dalàna manaraka ny jesosy miheno zay toroteniny ataony ihany de maheno indray izy zao reo olona reo raha tsy mifonina miverina te amintsika ny vahoan'ny oloko ane tena nanetry tena mihitsy nanetry tena ane ny vahoan'ny oloko e satria fatany tsara ny mpanompon'andriamanitra zay nitondra ny afatra tany aminy ka navoriany vahoaka be io ho vahoaka an'andriamanitra ka fatany tsara hoe raha tsy mifona any amintsika de izy ny mifona ho atsika tsy ho afaka eto isika de io zao ny fariseo sy mpanora-dalàna fa nga zay vahoan'ny oloko izy ny tena ho an'izany fa nga raha tsy hifona aminy de tsy heno andriamanitra fa nga izy indray no hifonana hikofesy indray zany fa tsy jesosy ny hifonana tsy efa maty anga kristy fa nga tam'izany mbola nisy kristy anamarina ny tena eny ohatr' zany ndray ireo tsy maintsy ilaza an'izany velao zay mahazo anay fa zay tsy hoany fa izy telo lahy reto kosa rehefa nitenenin'andriamanitra n'izany de inona nataony andininy fasivy joba toko forombe efapolo andininy fasivy de nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Sohita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nanodidiny Jehova azy ary Jehova de nakasitraka ny Joba zany hoe rehefa nifona zany Joba ho azy te lahy ireo fona ho azy telo lahy ireo a de nakasitrahany Jehova ka tsy naringa andreo telo lahy reo Elifaza sy Bildada sy Zofara beta be ny Elifaza sy Bildada sy Zofara mandehandeha any fa neny aminareo eny etsena eny ambony taxi be eny fampiresaka aminareo amin'ny Facebook eny mandefa message aminareo amin'ny internet eny ry Zofara ao ry Bildada ao ry Elifaza fa raha tsy mitondra fanatitra ireny mahita raharaha rehefa misy maro nefa tonga fa mijoro vavolombelona ny amin'ny fiangonana tsiraray avy any hoe zany ny Elifaza ary mbola beta be ny Bildada sy Elifaza Zofara ijoro vavolombelona ty amin'ny fiangonana misy atsika ty amen rehefa tonga ianao mivavaka amin'ny fiangonana miverina de manao fotsy manga de mitany Jordan de tondra fanatitra ianao eto de rehefa mivavaka pastera Mayolina ho anao a de tsy hotradoza tsy sisy tratry ny fahoriana anao satria nanaraka ny tenin'ny Jehova ianao nanaraka ny tenin'ny Jehova ianao ary matorenao zany am'izao toroteny zao matoa zany ianao ry Elifaza sy Bildada sy Zofara maheno am'izao radio zao maheno an'izany de fa Andriamanitra mihitsy ny tenenao hoe mandehany ianao mitondra fanatitra mifona eo amin'ny Joba de akasitrahako ozy izy Jehova fa i Joba anao kasitrahako de hivavaka hifona anareo izy de tsy maintsy mbola hita ho lazaina ndrainga izy zao ry Bildada sy Elifaza hoe tsy maintsy hovaliana zany teny zany fa nga lasa Joba ndray fa tsy tavita ndray
efa tsy davita tsondray zany fa lasa joba ndray zany am'izao fotoana zao de raha afaka pitso de izy ndray de ho petera ndray zany rehefa avy eo satria petera ny perikopy eo ndray de rehefa avy ndray paoly ndray de iza marina izy tsy maintsy ahitan'zany ndray re lefa sy bilidada sy zofara fa na inona teneninao mitondranao biby mifonany aingana malaky de mitondra fanatitra de ijoba no ifona ao anareo na ijoba ny etsonana io na i davida io na i petera io na i jesosy io na maiolona io na imbolina io na izy lazanao azy izy ny ifona ho anao rehefa vita zay andin'ny fahafolo ary joba napody ny fiadanany ary jehova napody ny fiadanany joba raha nyvavaka ho an'ny sakaizany izy de nanome azy indroa torak'izay nananany fahiny za zany raha fa tonga tokoa io ry elifaza sy ry bilidada sy ry zofara tondra fanatitra de hivavaka ho azy a de homen'andriamanitra roa avy eny am'izao fananana zao ny apokalipsia eran'izao tontolo zao halleloia amen de andeo ro jerevantsika amaranatsika azy ny petera ho resantsika rarivana mbola manana fotoana atsika tantaran'ny petera ho marika fa faranatsika ny androany joba toko voalohany nataony roa avy eny ozy izy ny fananany joba joba toko voalohany andin'ny faharoa milaza ny fananany joba joba toko voalohany andin'ny faharoa ary niteraka fito lasy vavy telo izy ary ny fananany de ondry amanosy 7,000 firy ny ondry amanosy de andaotsika ka ty amin'ny joba toko fa 12 ny andininy 12 7,000 zany ny ondry amanosiny a de jereo vo amin'ny andininy 12 ao ka nanana ondry amanosy 4,000 amy ray alina joba zany 7,000 ampitombona roa 4,000 sy ray alina vereny re mijoba toko voalohany ray tsika nanana ondry manosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriky vavy 500 rameva 3,000 omby 1,000 boriky vavy 500 makanisa ty amin'ny toko fa 12 ndray tsika sy rameva 3,000 ny rameva tao de lasa firy izy eto 9,000 1,000 ny omby tao de lasa firy izy eto omby 2,000 500 ny boriky vavy firy izy eto lasa 1,000 ny zanany joba firy ny isan'ny zanany joba toko voalohany andin'ny faharoa niteraka fito lasy vavy telo izy maty daholo sa tsy maty daholo reo de iny ny andininy manaraka eo andin'ny fahatelo amby folo joba toko 4 andin'ny 3 ary nananjanaka fito lasy vavy telo koa izy naveriny zanany zany sa tsy naveriny ny anarany zokiny atao hoe jemima ny anarany manarakaraka kezia any anaran'ny faravavy kerena apoka tsy nisy vehivavy tsara tare tahaka ny zanaky vavy joba hita tany amin'ny tany rehetra tsisy vehivavy tsara tare de mba ataovy am'izany koa ny anarany zanakitsika rehefa mba tsara tare izy ataovy hoe jemima ataovy hoe kezia ataovy hoe kerena fa ndraindray fa gidro le zaza de mbola atao jemima ihany ny anarany efa babakoto le zaza mbola atao kezia ihany ny anarany efa poingoin le zaza mbola kerena ihany ny etsona azy fa rehefa mba miteraka vavy zany ianao a de mba ataovy hoe jemima kezia kerena rehefa hita mba tsaratsara izy zany a ohatrany tsaratsara ty fa nde taoko jemima ny anarany ty fa raha vitanao fa raha ningilo be de aza atao jemima fa fabaraka ny anaran'ny baiboly so de gaga ny olo mety ty ve ty mba tsona kezia ty zanako ty fa jere ty endrikiny ty ve mba tsona jemima fa jere ty tariany de efa maninaka zany angeny tsara indrindra amy baiboly raha ny baiboly milaza hoe tsara tare indrindra zany ny tena amy tanora ty hoe zany ny sipa manja be indrindra lany misy zany tsisy tsara noho izany tsisy kianinao zany ianao mahita vehivavy tsara zany hoe hitanao hoe tena tsara tare ty vehivavy ty jerevanao a ndraindray ny sofina ohatra misy pingaka zany ny sofiny eto efa nasinakavina de efa nipilaka tamin'ny kavina ny ala jerevanao zany tsara tare ndraindray ny masony ohatra mitifitra gosy ndray ndraindray ny fisy tsara tare a
jerevanao izy tena tsara tarehy zany a jerevanao ndray ny molony a ohatran'ny bifitaika zany ny ilany kely ery jerevanao izy tsara tarehy ty vehivavy ty jerevanao ny orony ohatrany be nangy be ny orony sanasana be misy kianinao foana ndrendray izy tsara tarehy be daholo tsisy kianina mihitsy amin'ny tarehany a vitany mariazy iaratory am'izay nareo mivady ny safony lamosiny am'izay anao ka misy mibotsina be amin'ny lamosiny ao ary tao misy trafony sery zany de hiteny ve le vehivavy fa ngatsy ny trafony moa le nitiavanao tsy maintsy misy clé mahitatanao azy zany foana fa ty rehefa mibaiboly milaza tsara tare de tena inona tokoa zany zay de tsara tare de mbola velona 700 taona joba ozy izy taorinany zany velona firy taona 700 taona maka lesontsika marana azy amin'ny tantarany joba tsy olona ny nampahory any joba tsy andriamanitra ny nampahory any joba fa satana ny nanao azy fa Jehova te hitesta ny joba te ampiseho manao hoe rehefa olona vita tombo-kase amiko olona ny fanao fadidra tamiko ny fanao contrat tamiko io tsy mivadika amiko tsony na inona manjoana io na inona ataonao amin'ny oro satana de nasehony joba tokoa zany amen ka mba manaovitsika ohatrany joba eo anatreny fizantoetra eo amin'ny fitsapana mamaisy mahery vaika mety namoy ny zanakao ianao mety namoy ny ray aman-dreninao ianao namoy ny asa ianao biby fiompinao fongotra ny fanany anao pelantananao de ozy izy ny olona mantsy anao efa hoe tsy izony io io fa miala tao anareo fa maty ny fantranao mijaly eo anareo potika ao ianareo miala teo anareo zao zay zao aty zao miadana mandeha tsara ny fiainanay araky nylazainy joba hoe manina ny rato fanahy mbinina am'izay ataony mahazo fitahina tsy mba maty ny zanany tsy mba be tebiteby tsy aya nefa ratsy fanahy reny avelan'andriamanitra eo izy mahomby zay ataony rehetrarehetra zay zao zany ozy izy ianareo aiza ianao ty joba zao ny mahazo anao danao zy izy ozy jehova matseny satana eny danao zy izy ataovy zay ataonao raha mitan'io mpanompokoa ianao tsy ionge ozy izy fanantenanjavatra nanompono anao fa rehefa miala aminazy io arenany io ampantranao io miala aminao e danary ataovy e fongotra ny fananany nahantra tsy voalohany ifatrany tsy voalohany jirama tsy mianatra ny zaza tsy mity hoaniko hoanina mijaly ao boka mbola manompo an'andriamanitra ihany de ozy izy jehova hoe ahoana ny fahitanao azy fongoronao izy ny fantrana sy ny rehetrarehetra io ny afarany niala tamiko sa tsy niala eny e zany nge ozy izy tsy de misy dikany aminy zay any nga iny noentina any apasana nga iny noentiny miakatra any an-danitra reny areny efa nifanatitra amin'ny radio mba hampandeha ny radio 20 taona reny anaova nifanatitra amin'ny 7 000 ao na de tsy manana fraise mbola ataony amin'ny 7 000 ao inandrara iny nga iny noentina any apasana nga iny noentina any an-danitra fa oetiny karakarana ny hoaviny iny dia miararenao any an-danitra izy mandrotsaka an'iny ao fa kitio ny fahasalamany io hitanao azy ozy izy kitio dana kitio ndray ary ozy izy raha hiala amiko io hitanao raha hiala amiko e vetivety satana de fa lasako hatrany amin'ny vadiny ary nanakivy azy tsy niala joba ary tsy nanotakorony izy amitsika reto reny mba ajoro am'zany hoavy ny lalàna momba ny alahady miazakazaka any ny fanerenany olona tsy maintsy mekoka am' jesosy maty zoma miazakazaka any ny lalàna nanerenany olona tsy maintsy mivavaka amin'ny andro alahady de mba ajoro ve tsika tahaka ny joba mba manomana ny hoavytsika amin'ny fiainana mandrakizay ve tsika amin'ny arena sy ny filany zao tontolo zao eto sady io ihany ny fikiratsika ka raha hoavy zany fitsapana zany alefa navelan'andriamanitra mihitsy satana amelany zany aminao de mba ajoro ve anao ka raha zao ary anao mbola tsy mipoaka ny lalàna momba ny alahady mbola tsy mipoaka ny fanerenany olona hivavaka am' jesosy maty zoma sy ny sisa mbola manao kinanga ny fiainam-panahinao te ajoro am'zany ve nareo tonga zany fotoana zany fa zao ifampivavaka atsika zay ivavaka ao anareo inareo hivavaka ho ah ka na de inona aza fitsapana inona fisedrana mamay andalovatsika de mba hanao defi kotsika vita ny hafa tsy ho vitako ve vita ny joba ve mba tsy ho vitako koa raha tena olonao marin'andriamanitra de havitan'izany keo andehantsika tonga de ekoka hivavaka satria tsy mora zany ianao totokatrano ato koa miala ambony fandrinao midina avy ambony latabatra andeha ekoaka tsika hivavaka mafy be nazo ny joba
fa oloko ozy izy Jehova, ny mpanompo io izy Jehova, ko samy mivavaka ho azy, ho an'ny zanany, ho an'ny vadiny, ho an'ny ankonany. Ary izaho ivavaka ho anareo, fa mba mivavah ho anay sy ny ankonako koa ianareo. Jehovandriamanitra raha eo, misotranao zay nandre izany niafatra izany amin'izao fa 20 taona ny radio fanambarana izao. 20 taona tokoa no nandalovanay ny ainanay Tompo, nandalovanay tamin'ireo fitsapana sy fizantoetra mamay isan-karazany, nikororoana no sy vanina. Raha ny fahorinay Tompo, raha mpifandanjana amin'ny fahorinana azon'ny Joba, dia hitanay fa maivana dia maivana tokoa raha ampifandanjana izany. Tsy mbola namoy ny zanakay iray manontolo izahay, tsy mbola namoy ny vadinay izahay, tsy mbola namoy ny ray aman-dreninay izahay. Ny fanananay iray manontolo dia mbola eo avokoa. Ary raha misy aza ny fahorinay dia tsy fahampiana madinidinika sy ny aretina madinidinika, kanefa dia mbola menao tombonandro sala amin'izao ihany. Eny Tompo, marina fa misy aminay ny efa misy efa namoy zanaka, fa tsy ny zanaka iray manontolo. Misy efa namoy vady, misy efa namoy iray aman-dreny, misy efa namoy ny fananana satria vakin'olona ny trano, may ny trano, lasan'ny dahalo ny omby, lasan'ny mpangalatra ny akoho mamborona. Fa raha mpifandanjana izany dia mbola tsy lehibe noho ny nazo ny Joba. Kanefa na dia izany aza nazo ny Joba, Tompo dia nijorona atoky izany lehilahy izany ka tsy niala taminao mihitsy. Jehovandriamanitra raha eo, mivavaka koa an'izao fiangonana izao, fa tsy mbola mafy no nazo ny Joba ny nazo anay, fiangonana tsiraray avy. Mba ho tehirizinao ny finoana izao fiangonana izao, ka dia mba atoky hatramin'ny fahafatesana koa, ka na inona fahoriana, na inona fanenjena, na inona fahafongorana eo aminay, ka na dia tsisy aza raha tsy afa-tsy neny akodinay, ka mbola ziokaretina koa izahay, dia mba tehirizy ny finoanay mba hijoro mahatoky tahaka ny Joba Tompo. Ka rehefa tafajoro izahay Andriamanitra raha eo ny alohan'izany fitsapana sy fizantoetra mamay izany, dia mba homenao roa avo eny ny fanananay koa izahay. Raha namoy ny zanakay izay dia hosoloanao zanaka vaovao, raha namoy ny vadinay izay dia homenao vady vaovao, raha fongotry ny fanananay dia ho averinao roa avo eny koa izany rehetrarehetra izany Tompo. Ary dia mbola homenao tombonandro ivelomana izay ko tratra antitra tahaka ny Joba, ka dia tsy ho antitra mihitsy ane izay mandra-pahantitra ia, ary dia ho voninahitry ny anaranao fa atoky hatramin'ny fahafatesana izay. Ko dia anao ary Jehovah nidera sy niatra sy nivoninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy maty atsasaky ny herinandro nangatana izany mivavaka izany. Halleloia, amen. Mazoto toerana aloha, mazoto toerana tsara aloha vao mitehaka, aoka mipetraha tsara mihitsy aloha fa zamaika. Rehefa nahazo toerana tsara isika ato tokantrano ato, ety am-piangonana, dia asivo tehaka mafy amin'izay ho eniny manodidina. Miaraka amin'ny feo mafy manao feo mafy manao ataovy mahafaran'izay mafy ny tehaka farany. Halleloia.